lehibe mihitsy ny arabanantsika rehetrarehetra indray amin'ity androany ity ry havana malala. Faly be indray ny tenako miarabantsika amin'ny alalan'i Jesosy amin'ity maraina vaovao ity a. No tahian'Andriamanitra indray isika dia velonaina soa tsara. Afaka tonga eto indray a, misaotra sy hiterazy a. Ametraka amin'ny fiainantsika indrindra indray eo ampelantanan'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Dia miaraka eto indray tsika androany. Anatin'ny ora iray eo ny rahantsika eto a. Dia noko sa tenaiko fa ahery indray tsika mialy eto amin'ity androany ity ary tsy misy fiainana tsara ohatran'izany hoe ialoavan'ny fanatrehan'Andriamanitra izany ry havana. Androany tsika hivavaka indray tsika androany dia indao tsika hisaotra an'Andriamanitra satria dia mbola io indray ianao fa velonaina soa tsara. Haleloia. Tsy nisy nanombinana ianao a. Amin'iny alina iny dia tena tsy nisy nanombinana. No tahina avokoa ny mombanao rehetrarehetra. No tahina ny toromasonao a. No tahina ny nofonao a. No tahina ny fiainanao a. Hatrany anatin'ny taovanao rehetrarehetra tany a. Ny tempo tsara ny fonao tamin'ny alina. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra androany. Mbola io ianao velonaina soa tsara. Haleloia. Afaka mbola ireary, afaka mbola hiaraka amin'ny ankoranao ianao androany. Afaka mbola anao ny asa aman-draharaha izay antsoroantsika tsirairay avy. Hivavakantsika dia hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Haleloia. Eny Jehovahandriamanitra ilainay tsara indrindra mitena sy misaotra ny anaranao masina izay Andriamanitra. Amin'ity maraina ity Jesosy dia vohisokatra ny vavanay dia fiderana mihitsy nataona eo am-bavanay Andriamanitra satria mendrika anao loatra izany Jesosy. Mendrika anao izany Andriamanitra. Ianao rehefa nilaza fa noforoninao izay hideranao Andriamanitra. Ary tsapanay tokoa fa isaky ny maraina tahaka an'izao dia tahaka ny olona noforonina Andriamanitra. Noforonina indray ny fofinaina mahavelona eo amin'ny vavorinay. Noforonina indray ny tontolo andro anankiray ity mba hiainanay Andriamanitra. Ary dia avelanao izay a. Iriary sy sitraka n'izany indray androany Jehovahandriamanitra. Tsapanay loatra ny fitiavanao. Ary mahatonga anay androany ity ny eto anatrehanao hoe misaotra Jehova. Mankasitraka ny amin'ny famindramponao. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay nitahinao anay tsirairay avy tamin'iny alina iny. Afantatra fa tena niasa tokoa ianao. Ary marina ny teninao fa tsy mahatorina rendremana ny mpiandrin'Israely. Izahay no natory, izahay no reniko nitorom-baso Andriamanitra. Fa ny Andriamanitra tsy natory fa niambina anay. Naniraka ny anjely no marobe. Analikisa na nodidina anay, na nodidina ny ankohonanay, na nodidina ny tenanay tsirairay avy mihitsy Andriamanitra. Ka tsy nisy nanombinana izay reto fa mbola tafafoso aman-tsara indray dia tonga eto anatrehanao izay androany. Hisaotranao izay Jehovahandriamanitra. Hideranao izay ny amin'ity andro androany ity. Mety misy olona any Andriamanitra amin'ny fo maraina tonga dia fahatezerana anao anatin'ny fony. Tonga dia fimenomenomana anao anatin'ny fony. Fa zahay kosa Andriamanitra amin'ny fo izay maraina. Haleloia. Dia fifaliana sy fisaorana anao aty anatinay satria tsapanay fa namindrana ny fondray izay tamin'ity androany ity. Navaozina teo amin'ny fiainanay indray famindram-po sy ny fahasoavana. Ary mahatonga anay foana Andriamanitra resy lahatra fa tena tianay ianao. Jesosy misaotra anao izay fa ianao mivavaka ho anay isan'andro eo ankavanan'Andriamanitra no mbola mahavelonay anay androany. Misaotra satria tsy nisy intsony ny famindram-po dia tsy nisy intsony ny tombon'andronay androany. Mbola vaozinao anay isan'andro izany dia isaorana ny anananao Jehovahandriamanitra ny fitiavanao. Voadidina fitiavana izay nandritra ny alina iny. Ary tsy afaka hiteny mihitsy izay eto androany fa tsy misy tia anay. Misy olona any mety vao mifo dia mahatsapa fa tsy misy tia azy ny manodidina azy dia anatina fahoriana, anatina alahelo Andriamanitra. Fa zahay kosa Jehova na dia izahay irery aza sisa mbola mahatsapa foana izay fa tena voadidina ny fitiavana. Ampy anay ny fitiavanao. Ampy anay ny fahasoavanao. Hiainanay isan'andro isan'andro. Hifoanay rivotra andehananay hietsehanay Jehovahandriamanitra. Ny fitiavanao Jesosy. Ho anao ny voninahitra mandrakizay amin'ity maraina vaovao ity. Fa tsy hainay tsy hisaotranao ny amin'izao fifoazanay maraina izao. Afaka mihetsika ny vatanay, afaka misaina ny sainay Andriamanitra, afaka miteny ny vavanay Jehovahandriamanitra izay rehetra tianay atao androany azonay atao satria noho ny fahasoavanao rery ihany izany. Mankasitraka Jesosy. Anao ny voninahitra, anao ny tery, anao ny haja sy ny saotra mandrakizay. Haleloia. Amen. Tsika lavana anao antetera. Ooh.
tena ampianay ianao Jesosy, tena ampianay ny fitiavanao. Haleloia. Tsika reto nge avana malala, raha tsy ampy antsika ny fitiavan'Andriamanitra dia veritsika refany. Iandry an'izy ary tsika hanome fitiavana antsika foana refana. Misy aminao, misy amintsika tena olona ireny any amin'ny toerana misy azy. Lavitra ny fianakaviana, lavitra ny ray aman-dreny, lavitra ny zanaka. Iza no endrasanao hanome teny mamy anao isan'andro. Ka raha tsy atsika Jesosy, raha mbola lavitra atsika koa Jesosy, dia za teteny aminao fa eo tsika ny tena very. Eo tsika vao tena hatsapa fa tsisy piti. Eo tsika vao tena hatsapa ny havana malala. Fa tena very ny fiainantsika ary hatsiaro irerintsika. Fa raha mbola eo Jesosy,
Izy le tonkira teo hoe Jesosy te ampy. Fa rehefa eo koa nefa Jesosy, ka na tsisy olona hiteny aminao azy hoe tiako ianao, na tsy ahitanao teneny amin'ny olona, na tsy ahitanao fihetsika eny amin'ny olona manodidina anao, toa ohatran'ny irery ihany ianao, harenao mihitsy hoe tsy misy banga ny fiainanao. Hitanao mihitsy hoe misy zavatra feno any anatinao any, satria mahatsapa foana ianao fa misy mpity ianao. Ary le tianao tena eo akaiky ianao eo, tsy lavitra anao. Ary le tianao tsy hoe miteny aminao fotsiny hoe tianao, fa sady mamonjy anao izy, azonao hitarainana amin'ny fotoana rehetra. Tsy anananao ahihana tebiteby hoe hivadika aminao. Firifiry moa ny olona, na dia manana namana akaiky azy, mbola manahy ihany hoe mety hivadika amiko ty namako. Ohatrany tsy dia ny zavatra rehetra na azoko hitokisana aminy, satria possible hivadika amiko anatin'ny fotoana fohy ty namako ty, amin'ny fotoana tsapoizina. Fa ilay sakaizantsika nefany, tsy afaka eritreretina ho amin'izany nao fihinanao fi. Raha lavo ianao dia manangana anao izy, akivy ianao dia mampahely anao izy, anaty ady ianao dia mbola miato anao izy, ary mbola miteny amintsika foana hoe tiako ianao. Aleluia. Fitiavana mandrakizay no itiavako anao, zany mamparetako ny famondrapoko aminao. Amen na Jesosy. Mbola tsy niteny azy an'izany akorintsika dia efa niteny antsika izy. Ny mpivady rehefa namalala rehefa eny ambony alitara dia mifanao fanekena, samy miteny aloha ny anankiray, dia izay ndray vao miteny ny anankiray. Fa tsy hoe ny anankiray ihany no miteny, fa tsika mbola tsy miteny ninina ny Jesosy tsika, dia efa ozy izy hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao. Mampaharitra ny famondrapoko aminao. Aleluia. Fitiavana nge no nitsenanantsika reto ry havana malala, no tsenana tamin'ny fitiavana ny fidirantsika ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany mahatonga anao tokony tsy ho kivy ianao, satria misy mpity ianao. Misy mpity ianao, tena tiana ianao io, malala ianao io. Haleluia. Io imason'Andriamanitra dia malala miantsonantsika. Afaka isaotra an'Andriamanitra ny amin'izany ve tsika? Hoe fa iza moa titsika mba hatsoina ho malala an'Andriamanitra ry havana? Na ny toerana misy antsika sy Andriamanitra aza nge mifanalavitra dia mifanalavitra. Andriamanitra ny amin'ny toerana tsy misy petina, tsy misy na fahalotona na dia faran'izay kely, fa isika ato anatin'ny toerana faran'izay maloto. Fa hatsoin'Andriamanitra ho malala isika ry havana malala. Afaka mba hisaotra an'Andriamanitra fiainao amin'ity maraina ity. Saotranao izay Andriamanitra fa tsy mendrika anay mihitsy izany toerana, tsy mendrika anay izany toerana izany Jehova. Tsy mendrika anay izany toerana ho malala anao sy ho sakaizanao izany Jesosy. Fa ianao mihitsy nefa no nilaza hoe tsy ataoko mpanompontsony ianareo, fa ataoko ho sakaiza ianareo. Haleluia. Misaotra anao izay fa nanangana anay, fa nandratana ambony indrindra izany. Amin'ny olona izany teny izany mety zavatra tsy misy dikany Jesosy. Ny olona ny fisandratana dia ny voninahitra sy ny laza mandeha eto amin'izao tontolo izao ity. Fa aminay natao hoe fisandratana Jesosy, dia ny teninao milaza aminay fa efa tsy mpanompo intsony izay fa efa sakaiza. Misaotra Jesosy malala. Lehibe aminay izany. Tsy zavatra kely izany fa izany mihitsy no antoko ny fiainana sy antom-pisinay amin'ity androany ity. Ary isaorana eny anaranao masina Jesosy. Misaotra Jehovah Andriamanitra, anao ny voninahitra, anao ny tena, anao ny haja mandrakizay. Aleluia. Ataontsika tirity hoe za Jesosy anara-ty anao. Amen. Aleluia. Lazizanya wanya lazia
Halleloia. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana malala. Tsisy azo arina amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany mihitsy. Na fitiavan'ny ray aman-dreny, na fitiavan'ny zanaka, na fitiavan'ny ray tam-po, na fitiavan'ny mpiara-mivavaka. Tsisy azo arina amin'izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Amen. Na ny ray aman-dreny aza mbola misy fotoana manarina ny zanany ry havana. Dia sorony soa zanany fa fany any amin'ny tribonaly. Rehefa maditra za tena manana olona fantatro tena mampalahelo izany vehivavy izany. Tena fafan'ny ray aman-dreny mihitsy ny soa zanany intsony. Nifoanany tany amin'ny tribonaly ny anarany dia nesoriny. Dia mandraky tiany androany, mbola samy anatra zareo na ny ray aman-dreny na ilay zaza. Fa tsy nety tafaverina intsony mihitsy fa dia tsy tapaverina ho zanany intsony dia tsy mandova, tsy mandray na inona avy amin'ilay ray aman-dreny. Andriamanitra tsy ohatran'izany. Andriamanitra na roviantsika na roviana no miverina aminy dia raisiny foana. Halleloia. Ekena fa tsy mpandovitsika rehefa tsy miverina amin'Andriamanitra. Fa rehefa miverina kosa tsika dia voasoratra indray ny anarantsika. Fa nen'izany olona izany na dia efa ohatrany efa milamindamina sy efa mangatsiatsika ny ady, fa tsy nety tafaverina ho zanany intsony ry havana. Dia ny vonoany tanteraka mihitsy mampalahelo. Any mahatonga amin'ny teny hoe tsisy oharina amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany e. Mbola lehibe izany fitiavan'Andriamanitra antsika. Hijery ten'Andriamanitra tsika androany ifampahirezantsika indray ary amin'ity maraina ity. Eksodosy ny vakiantsika androany. Hijery tantara mahafinaritra tsika. Tantara mahafinaritra ary tantara tena nalaza indrindra teto anaty baiboly izy ity. Rehefa miresaka tsika hoe Jehova dia tsy maintsy miresaka foana
ny ranomasina mena. Izany no nampalaza an'Andriamanitra tao anatin'ny anisan'ny tena nampalaza azy indrindra, nampalaza ny Jehovah sy ny zanak'Israely dia ity resaka ranomasina mena ny sokatra ity. Ary izy io rehefa dia ny zavatra anankiray moa rehefa malaza dia zahana potehana. Fa be dia be ny olona mihitsy manao recherche dia miezaka mamotika hoe tsy marina io tsy nisy an'izany ranomasina mena ny sokatra izany dia metariny eo ny refin'ny ranomasina mena hoe zao ange ny refiny io tsy possible mihitsy zao ange ny alaliny io tsy mitombona mihitsy izany fa lainga ny baiboly sy ny sisa. Fa dia tsotra fotsiny, inona ny zava-mahagaga-tsain'i Jehovah atao? Mazava ho azy fa ilay olona manao recherche tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Fa te hiteny fotsiny izy hoe tsy marina Andriamanitra. Hijery ten'Andriamanitra tsika Exodosy 4:4. Exodosy 4:4. Vakitsika lavalava izy io fa vakitsika hatrany amin'ny farany indray. Fa vakitsika aloha ny 1 ka hatrany 9:12 dia avy eo tohizantsika ery ambany. Exodosy 4:4 no vakitsika androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, 1 manao hoe: ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitovy eo akaiky ny mpiahirota eo anelanelan'ny Migdola sy ny ranomasina eo akaiky ny Balasefona dia eo akaiky ny Balasefona dia tandrifiny no hitobinareo eo amoron'ny ranomasina. Ary Farao ilaza ny zanak'Israely hoe azo mitambery-tany izy ka voahidiny nefitra. Dia hanamafy ny fon'ny Farao ka hanenjika anareo izy dia hankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao amin'ny miaramilany rehetra. Fa ho fantatry ny Egyptianina fa izao Jehovah dia nataony zanak'Israely izany. 5. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakany Egypta fa efa nandositra ny olona dia niova ny fon'ny Farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona ka hoe izy inona izao nataontsika izao? Nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanomponantsika dia nasainy nofehezina tamin'ny kalesy ny soavaly sady nitondra ny vahoaka ny anaraka azy izy. Ary nitondra ny kalesy eninjato voafantina sy ny kalesy ny Egyptiana rehetra izy izay samy nisy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fon'ny Farao mpanjakany Egypta dia nanenjika ny zanak'Israely izy ka dia tamin'ny tanana avo aza no nivoahany. Koa nanenjika azy ny Egyptianina dia ny soavaly rehetra nitarika ny kalesy ny Farao sy ny soavaly ny fitaingana ary ny miaramilany ka nahatratra azy nitoby teo amoron'ny ranomasina teo amin'ny mpiahirota tandrifin'ny Balasefona. Ary rehefa mbe akaiky Farao dia natopo ny zanak'Israely ny masony. Indray ny Egyptianina tamin'ny nanenjika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary hoy kosa Mosesy moa tsy misy fasana fa ary hoy izy ary koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fasana va tany Egypta nentinao fatetehana hevitra izahay? Nahoana ny nanao izany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta? Tsy izao va ny teny no lazaina taminao fon'ny tany Egypta hoe oka izay avy alao ihany izay hanompon'ny Egyptianina fa aleonay manompo ny Egyptianina toy izay ho fatany any hevitra. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo famonjen'i Jehovah izay ataony aminareo anio. Fa ny Egyptiana izay ho hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah ny ady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary angao ny tehinao dia ahin-jiro ambonin'ny ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandihy ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro iza hanamafy ny fon'ny Egyptiana ka hiditra hanenjika azy izy dia hankalazaina noho ny amin'ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaly. Dia ho fantatry ny Egyptianina fa izany Jehovah rehefa hankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaly. Ajanontsika eo aloha. Alleluia. Amen. Misy poème vitsivitsy tiako tsindrina ato anatin'ity teny ity androany. Ny voalohany aloha dia efa mifitahan'Andriamanitra i Farao. Nasainy niodikodina teo amin'ny tanàna anankiray atao hoe Piahirota ny zanak'Israely.
dia niodikodina teo dia ozy izy ry farao hoe reo fa voafitaka reo fa voan'ny tameritany dia lasa ry zareo nandeha lasa izy nanenjika nanaraka ny zanak'Israely dia namafisitr'Andriamanitra indray ny fony farao rehefa namalala rehefa nivoaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely tsika rehetra ny alana fantatra fa tao aorian'ny nahafatesan'ny lamatoa any Egypta no nivoahan'ny Israely tao ary tao anatina tahotra ny Egyptianina sy ny farao dia nroahana mihitsy ny zanak'Israely mivoaka tao ndana nareo mandeha fa mitondra loza ho anay nareo ndana mandeha ndana izay mandeha any mandeha lavitra any amin'izay tianareo any mihitsy aza miverina intsony fa mitondra loza ho anay nareo izy dia lasa ny zanak'Israely zany hoe ny zanak'Israely zany tsy mitsoaka nandositra nivoaka tao fa tena nandeha ampilaminana mihitsy satria noroahana azy izy nivoaka tao dia lasa niaraka tamin'ny harem-behivavy niaraka tamin'ny volamena sy ny vatosoa nentina nivoaka tao amin'ny tany Egypta tampilaminana mihitsy no nivoahany tao rehefa namalala dia lasa izy nandeha rehefa tafavoaka tao izy dia Andriamanitra nefa rehefa araka ny torotentsika teto tamin'ny vavaka maraina tamin'ny latsinainy hoe tsy ampy an'Andriamanitra fotsiny hoe mivoaka tao fotsiny ny zanak'Israely dia nilamina dia nandeha dia ny Egyptianina koa nilamina na dia efa tsy nilamina ihany ary satria efa be dia be ny loza folo izay nanjona Egyptianina teo aloha nefa raha tamin'ny fahafatesan'ny lamatoa fa ozy izy Andriamanitra tsy ampy anazany ka be loatra ny nataon'ny Egyptianina ny zanak'Israely tsy ampy an'Andriamanitra izany mila mandringana indray Andriamanitra mila mamaly Jehova farao mantsy dia Andriamanitra ihany koa Andriamanitra teo amin'ny Egyptianina farao ary tamin'ny Pasika raha tadiditsika dia niteny Andriamanitra nefa tao amin'ny Exodus 12 ny Pasika hoe io andro io no hitsarako ny Andriamanitra ny Egyptianina rehetra dia hitsara Andriamanitra dia i farao dia anisan'ny Andriamanitra ny Egyptianina ary ho tsarain'Andriamanitra farao dia nivoaka ny zanak'Israely lasa ny zanak'Israely tena nieritreritra hoe milama tanteraka tsika lasa tsika miaraka amin'ny harem-behivavy Andriamanitra nefa mbola manana programa Andriamanitra mbola tsy ampy an'Andriamanitra ny fahafantaran'ny Egyptianina an'Andriamanitra hoe iza marina moa Jehova ilay tenin'ny farao tamin'ny Mosesy hoe fa izy Jehova iza zay Jehova no amoaka anareo eto ozy Andriamanitra hoe ho ampahafantariko anao hoe izany Jehova adin'Andriamanitra sy ny Egyptianina ity zavatra mitranga eto ity ny zanak'Israely izany eo fotsiny izy ampiasaina isehon'ny voninahitr'Andriamanitra tsika ngerana ohatr' izany rehefa ao amin'Andriamanitra tsika dia ny ady rehetra eo anoloantsika dia adin'Andriamanitra sy ny devoly fa isika eo fotsiny tsika fitaovana entina hanehoana an'ilay asa entina hanehoana an'ilay ady fa ny ady tsy atsika fa ny ady dia an'i Jehova sy ny Egyptianina ny ady dia an'ny fanamasina sy ny fanaratsy fa isika tsy maintsy eo Haleloia mba hahafahan'ny voninahitr'Andriamanitra misy eo dia tsy maintsy misy olona eo atao fitaovana hiatrehana an'izany ady izany dia lasa ny zanak'Israely nandeha nivoaka tao ry zareo rehefa lasa izy dia taitra farao ozy izy ny andiny fadimy amin'ilay Exodus 14 ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakany Egypta fa efa nandositra ny olona dia niova ny fony farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona efa nandositra hono fa nandositra ve ny voahan'ny zanak'Israely tao tsy nandositra nroahana ny voaka fa nivadika indray farao ino ny tiana ataontsika tokony tsy navotsitra izany ka ireny andao indray alaina lasa ny velona lasa ny azakazaka nandeha ary teto tsy maintsy nilaina ny kalesy nilaina ny soavaly andeha hanenjika nyreto vahoaka reto ry havana malala rehefa tafavoaka tao ry zareo dia lasa nanenjika ny zanak'Israely dia inona ny zavatra nitranga tazany zanak'Israely amin'izay ny Egyptianina dia natahotra ny zanak'Israely raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely
ery amin'ny andininy fa sivy. Koa nanenjika azy ny Egyptianina dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny Farao sy ny soavaly fitaingana sy ny miaramilana ka nahatratra azy ary nitoby teo amoron'ny ranomasina teo amin'ny Pihairota tandrifon'ny Balasefony. Ary rehefa mbe akaiky Farao dia natompony zanak'Israely masony ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manenjika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'ireo. Raiky tahotra ny zanak'Israely satria nahoana ny avany. Hoy izy ny zanak'Israely, eto tsika vao tena maty. Eto vao tena maty. Hatramin'izay ny zavatra niainan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta tsy mbola nisy hoe soavaly, tsy mbola nisy hoe kalesy. Mbola tsy nenjehana tamin'ny kalesy sy ny soavaly zany indreo. Mbola tsy hitan'izany. Fa nisy fampahoriana ny ainany tao. Ny ainana fahoriana reo tao ary voakapoko reo tao andevo reo tao hitantsika tsara mihitsy ny tantara tao amin'ny Exodus 5 ao aloha ao fa rehefa tonga ary Mosesy andeha hamonjy hanomboka hamoaka ny zanak'Israely, hanomboka handahateny teo amin'ny Farao dia tezitra Farao. Dia hozy izy Farao hoe ny akamonindreo izy mba tonga andreo mody miteny hoe andeha hanao fanatitra ho an'Andriamanitra izay fa hampahorio vao mainka hampitombo ny asandreo. Raha mijery ny Exodus 5 dia ny solamana dia miteny mivavaka izao manao hoe ny niaonan'ny Mosesy sy Arona tamin'ny Farao sy ny nampitombony Farao ny fanompon'ny zanak'Israely. Dia tena mitombo ny fanompon'ny zanak'Israely, lasa avy roa eny avy telo eny vao mainka ny hamafy ny asa niaritra kapoka. Fa zao mbola tsy nisy kalesy, mbola tsy nisy soavaly. Le asa teo ihany no natao dia niampy le asa. Dia tena niantraika tamin'ny nofondreo zany zavatra zany. Tena nijaly ireo. Efa nisy voninahitran'Andriamanitra niseho tao Egypta. Efa hanomboka hisy voninahitran'Andriamanitra niseho ao Egypta. Hanomboka hanavaka ny zanak'Israely amin'izay Andriamanitra sy ny Egyptianina. Fa satria aloha mbola ao Egypta ry zareo dia mbola hananany Egyptianina fahefana. Mbola hananany Egyptianina fahefana. Izany hoe misy côté ampiainana ry ohatran'ny milamindamina, fa misy côté ampiainana ato mbola mijaly ihany. Satria mbola ao Egypta dia tena niatra tamin'ny nofony ny fahoriana, niatra tao amin'ny nofony ny fijaliana sy ny kapoka sy ny fampahoriana tao Egypta. Fa zao ry havana, tsy mbola nienjehana tamin'ny kalesy sy ny soavaly ireo zanak'Israely ireo. Fa teto amin'izay rehefa tafavoaka, rehefa lasa, mivoaka amin'izay ny kalesy, mivoaka amin'izay ny soavaly, mivoaka amin'izay miaramila. Dia natao ohatra ny zanak'Israely satria fahavalo tsy mbola hitany hatramin'izay ny ainany ireo. Tsy mbola hitany ary ozy izy, eto tsika vao tena maty tsika. Izay tsika vao tena vita, tsisy azo atao tsony fa vita tanteraka. Efa tsy maty ny Farao tany amin'ny kapoka tsika, tsy maty ny tany amin'ny fanandevozana sy ny asa tsika, dia ho vonoiny amin'ny sabatra amin'izay tsika. Miaramila mihitsy ny navoakany. Ary raha androso, maty raibe, hemotra maty raibe satria raha masina koa ny eo aloha. Tsy maintsy maty tsika hozy ny zanak'Israely, tsisy hevitra tsony ity. Tsisy hevitra tsony. Ry havana malala. Ny zavatra tsy tao anatin'ny sain'ny zanak'Israely dia izao. Mbola tsy mahafantatra ny Jehovah ny zanak'Israely. Ny tanjon'Andriamanitra ange dia nivoahan'ny zanak'Israely eo amin'ny tany Egypta. Efa tafavoaka ange ry zareo efa tsy ao tsony anie ry zareo efa tsy teritoaran'ny Farao tsony io misy azy io. Efa teritoaran'Andriamanitra io. Efa toerana misy an'Andriamanitra amin'izay io. An'Andriamanitra madiodio amin'izay io toerana misy ny zanak'Israely io. Ka na eo anoloan'ny ranomasina io dia efa an'Andriamanitra. Efa tsy an'ny Egyptianina tsony, tsy voafaritra ny Egyptianina ho toerana ho anazy tsony io toerana io. Betsaka ny olona ny havana malala. Mivavaka. Zanak'Andriamanitra fa mbola mipetraka ao Egypta. Dia inona ny zavatra misy? Misy ampahampiainana ohatrany milamina, fa misy ampahampiainana tsy mety milamina mihitsy. Ohatrany miseho ihany ny voninahitr'Andriamanitra. Manavaka ihany Andriamanitra amin'ny zavatra hafa.
misy zavatra tena hitanao hoe hiavanao amin'ny hafa fa misy zavatra nefa ampahorinanao ihany. Dia izany ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely tao Egypta. Nampahorina, mbola afaka natao an'izany hoe ampitomboy ny asa satria mbola ao anatin'ny faritany. Mbola azony kapoha, mbola azony vonoina, mbola azony tsy omena sakafo rehefa tsy tiany omena sakafo. Mbola afaka tsy afaka roahany, afaka ataony ny zavatra rehetra satria mbola ao anatin'ny taniny. Ka na dia miasa aza Jehovah, dia misy ampaham-piainana iasan'Andriamanitra tokoa, fa misy ampaham-piainana tsy afaka, tsy mety mihitsy. Mbola milamina satria mbola ao anatin'ny faritany Egypta ny zanak'Israely. Ary izany mahatonga ny kristianina maro be amin'izao tsika amin'ny teny izao hoe mivavaka. Dia hoy izy ny olona hoe eny Andriamanitra ekeko fa mahita ny fahasoavanao fa nefany hitanao mihitsy ilay olona hoe tena mbola mijaly, mbola misy zavatra tena mahaory. Tsy mbola tena le Jesosy mivantana, tsy mbola tena le Jehovah sy le asan'Andriamanitra rehetra mihitsy ny miatra eo amin'ny fiainany, fa mbola ny ampaham-piainany ihany. Fa eto ry havana malala, ny zavatra mahafinaritra efa tafavoaka ao Egypta reto zanak'Israely reto. Haleloia. Fa tsy ohatrony izy. Efa niala tao izy. Efa tanteraka ny famonjen'Andriamanitra. An'Andriamanitra madiodio amin'izay sisa ny ady. Efa tsisy ho an'ny zanak'Israely tsony ny ady. Tsisy hatra amin'ny zanak'Israely tsony na dia lehilahy-tsabatra ray azy. Hitany masony fotsiny sisa ireo. Hitany masony fotsiny sisa ireo. Tazany fotsiny sisa ireo. Jereny fotsiny sisa ireo. Hitany ny firodorodon'ireo. Tazany ny fandehanan'ireo mitana sabatra. Hitany ny firodorodon'ireo kaletsy ireo. Hitany daholo hatramin'ny akanjo miaramila sy ny satroko miaramila. Tazana sisa ireo. Fa efa ao anatin'ny teritoran'Andriamanitra ny Egyptianina. Tsy an'ny Egyptianina tsoa io toerana io, fa an'i Jehovah io. Haleloia. Haleloia. Izany rano teteny aminao. Aiza fotsiny ny toerana misy anao. Aiza fotsiny. Raha mbola ao Egypta tsika, dia aza gaga. Raha mbola misy zavatra eo, tena miatra amin'ny nofonao mihitsy, dia tena harenao mihitsy hoe metraika amin'ny nofonao mihitsy ny fampahorian'ny Egyptianina. Metraika. Mampijaly, mampahory. Dia aza gaga. Satria mbola ao Egypta ianao. Fa rehefa tafavoaka ao fotsiny ianao, dia misy zavatra tokoa hitanao. Ohatran'ny mampiorooro, ohatran'ny mampatahotra. Fa tsisy hiatra aminao ireo na dia sabatra ray azy. Haleloia. Tsisy hiatra aminao ireo na dia sabatra ray azy. Dia ampaheranao hoe tsara ry havana ity fivoahana amin'ny tany Egypta ity. Tena fiainana tsara ny fivoahana ao anatin'ny tany Egypta. Na misy tongolo ao, na misy fasana ao. Ohatry izy ny zanak'Israely tao Egypta izay mbola mba nahita fasana ihany. Aty izany tsisy fasana fa tonga dia matimaty mitsitsitra eny izany. Tsy alevina. Mampahory ny zanak'Israely mihitsy manko izany tsy ny levina pasana izany. Ny jiosy dia tena ohatra antsika malagasy mihitsy. Hoe manana fasana izy, fasan-drazana, manana fasana dia levenana, dia voninahitra ohatran'ny hoe olona tsy afa-boninahitra izany olona tsy milevina pasana izany amin'ny jiosy. Fa ny jiosy dia tena ohatra antsika mandevina izy, manana fasana izy dia alevina ara-dalàna mihitsy. Ohatran'ny Jesosy rehefa maty Jesosy dia ny fonosana dia nalevina tsara tany anaty fasana mihitsy. Dia ohatr'izay daholo ny jiosy. Ka fahoriana ho azy mihitsy zany hoe tany mbola mba nisy fasana fa aty tsisy fasana. Izay izany tsitsitra eo fotsiny ny fatana hatramin'ny fatana efa mampiasa ny lohany. Tany mbola nisy tongolo, tany nisy an'izao. Ry havana. Na misy tongolo any, na misy fasana any, na misy hena. Izany mbola teteny aminao. Tsara lavitra ny mivoaka ao amin'ny tany Egypta. Mety amintsika ny mivoaka ao amin'ny tany Egypta. Na dia tahaka ny andehana amin'ny tany efitra aza isika. Mety amintsika ny mivoaka ao amin'ny tany Egypta ry havana malala. Tsy mety aminao ny mijanona ao amin'ny tany Egypta, fa mety aminao ny mivoaka ao. Te hampahery antsika rehetrarehetra. Te hampahery antsika rehetrarehetra. Andao tsika. Hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Mika
mikatoko faefatra angaman'izay azo jerentsika vetivety a tsy nanao malaza tenyzay aho fa jerentsika le izy ny ten'Andriamanitra efa haitsika izany teny zany hoe mitsanganaka miala fa tsy eto ny fitsarana mikatoko faharoa azafady mikatoko faharoa andininy fahafolo mikatoko faharoa andininy fahafolo ny ten'Andriamanitra hoe mitsanganaka miala fa tsy eto ny fitsarana satria misy fahalotona mahatonga fandringanana eto eny fandringanana mafy eo amin'ny tanin'ny Egypta no misy fandringanana mafy misy fahalotona eo misy fanompo-tsampy eo misy fiainana maloto eo ary ny fiainana maloto eo dia mahatonga fandringanana mafy dia tonga tamin'ny Egyptiana ny fandringanana mafy eto amin'izao tontolo izao ny havana malala mila mitsangana tsika dia mila miala eto tsika mila miala eny amin'izao tontolo izao tsika fa misy fahalotona mahatonga fandringanana eny na oela na oaingana na oela na oaingana zany firenena Egypta zany nge fa nanatanjaka zany natanjaka nanana ny heriny nanana ny miaramila sy mitafika ny naherindrindra zany tamin'izany fotoana izany ary tena nandry ampilaminana mihitsy ny rehare mihitsy farao hoe tsy sotra azy tsy nieritreritra mihitsy eo anatin'ny fotoana foengeka izy zavatra hitranga amikoatra an'izao tsy tao anatin'ny sainy farao zany fa nandry andrira anatin'ny lamy tohatry ny lamy izy tohatry ny nety ny fiainany noroborobo ny fanjakana natanjaka ny miaramila ary nanandevy zanak'Israely zany be dia be nge zanak'Israely tamin'izany maro nge ny zanak'Israely tamin'izany fa vitany ny nanandevo azy entiny nanaporofona fa matanjaka izy fa tsy napoziny mihitsy ao anatin'ny fotoana anankiray hitranga ny fandringanana mafy ary zany ty zao tontolo izao ty tohatry ny milamindaminy ohatry ny mety ihany zay atao ohatry ny taona manota na tsy manota ohatry ny namiaina amin'ny fahavetavetana ohatry ny namiaina amin'ny faharatsiana dia ohatry ny milamimeny ihany ny fiainana ohatry ny mety zany fa tsy apozina mihitsy ao anatin'ny fotoana anankiray tsy apozina ry havana malala ho tonga io fandringanana mafy io ho tonga io ary ny Egyptiana dia ho tratra ny fandringanana mafy anatin'ny fotoana fohy zany no mahatonga antsika mila miala ao fa rehefa tafavoaka tao ny zanak'Israely efa tsy hoan'ny zanak'Israely koa ny fandringanana rehefa miala ao Egypta tsika dia manenjika antsika ny kalesy sy ny soavaly indra ny fanenjehana tsy tonga amintsika ry havana malala rehefa atsika izay ny hiala eny amin'izao tontolo izao inona ny fanenjehana tsy tonga amintsika inona ny zavatra tsy mihatra amintsika ny devoly angamy mipetrapetraka manenjika antsika foana Egypta raha mbola misy olona anankiray ao alohan'ny sitrapon'Andriamanitra dia Egypta hanenjika foana tsy avelany mialamaina eo zany fa tsy maintsy enjehany fa zao fotsiny ny toko omeko anao androany efa tafavoaka ny faritany ianao ataovy sira fotsiny ny tongotra fa tafavoaka ny faritany Egypta ianao dia any Jehova ny ady zato isan-jato any Jehova ny ady aleloia teto ny zanak'Israely tsy namoaka na sabatra ray tsisy nininona teny ampelantanany fa Jehova zato isan-jato ny ady tamin'ny Egyptiana aleloia amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo ary ilay anjeliny Jehova izay nandeha teo alohan'ny tompon'ny Israely dia nifindraka anakeo aoriana efa nanakaiky ny Egyptiana efa tena tratra mihitsy ny zanak'Israely tena tratra fa mailaka be mihitsy le anjely le andraony tonga dia nifindra tao aorian'ny Egyptiana to dia teo maizina indray aloha tsy hitan'ny Egyptiana teo nakaizazaro eo teo nanelanelana ny zanak'Israely sy Egyptiana halleloia ary andiny faharoapolo ka dia tonga teo anelanelan'ny tombon'ny Egyptiana sy ny tombon'ny Israely dia teo ihany ny rahany sy ny fahamaizizana nefa nampahazava ny alina kosa ka dia tsy ny fanatona izy roa tota
mandritra ny alina. Aleloia. Mandritra ny alina zany no fampitazana teo fa tsy tafafanatona mihitsy satria nisy elanelana teo. Aleloia. Ny asa Jehovah. Dia nahindrotra Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany. Ary rivotra mahery avy any antsinanana teo amin'ny ampisavain'i Jehovah ny ranomasina mandritra ny alina iny. Ka nataony tany maina ny ranomasina ary voasaraka tamin'ny rano. Voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina andiny tany maina ny zanak'Israely. Ary ny rano dia tonga fefo azy ireo tamin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Aleloia. Teo ny andrahoana ny avana malala. Teo ny andravo. Andriamanitra raha mbola tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely tsy nisy andravo sy andrahoana nidina zany tao. Tsy nisy. Tsy mbola nisy. Fa miandry mivoaka ao aloha. Miandry ny zanak'Israely miala ao aloha. Dia efa voahomana ny andravo, efa voahomana ny andrahoana. Aleloia. Tsika angelavana endrasan'Andriamanitra mivoaka ao Egypta fotsiny dia fa eo ny andrafo e. Dia fa eo ny andrahoana e. Fa raha mbola ao Egypta isika dia tsy hisy elanelana amin'ny farao mihitsy tsika. Tsy mbola hisy elanelana amin'ny fahavalo mihitsy tsika. Mbola eo akaikin'ny farao tsika. Mbola azony atao izay tiany atao amintsika. Na hivavaka taky ny ahoana isika. Na hiantso an'Andriamanitra taky ny ahoana isika. Kanefa tsika mbola miaina amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Mbola ao anatin'izao tontolo izao. Dia tehiteny aminao fa tsy hisy andrahoana ilatsaka ao. Tsy hisy andrafo hidinao. Satria ny andrahoana sy ny andrafo tsy natao any Egypta fa natao an'ny olona izay tafavoaka ao. Natao an'ny olona izay efa afaka atao. Aleloia. Afaka atao Egypta ny zanak'Israely. Mahagaga. Tonga dia mipotra fotsiny ilay andrahoana dia mipotra ilay andrafo. Ary io andrafo sy andrahoana io. Raha tsy nisy an'io zanak'Israely dia maty foana ihany ny farany. Satria tany amin'ny tany efitra ngena valamalala tsy nisy GPS e. Io anie ny GPS ny zanak'Israely tany e. Afaka nandroso foana ny zanak'Israely na andro na alina. Satria teo ny andrahoana ny atoandro ary eo ny andrafo no ny alina dia mandroso foana tsy nemitra mihitsy. Aleloia. Zava-dehibe aminao androany ny tafavoaka ao Egypta. Ahafahan'Andriamanitra mandefa ny andrahoana sy ny andrafo. Anelanelana anao sy ny Egyptiana. Tsy afaka hikitika anao zany tsony ny Egyptiana rehefa tafavoaka ao ianao. Mampitahotra sisa ny azony atao. Mirodorodo sisa ny azony atao. Mitondra sabra sisa ny azony atao. Fa tsy afaka mikitika anao tsony izy. Satria Andriamanitra efa maniraka ny andrafo sy ny andrahoana eo afovoanao. Aleloia. Andiny fa tena amboko dia nanenjika azy ny Egyptiana ka miditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina. Dia nisoavalin'ny farao rehetra sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. Ary tamin'ny fiambinana maraina dia nijery ny tombon'ny Egyptiana natao amin'ny andrafo sy ny andrahoana Jehovah ka nampifanaritaka ny tombon'ny Egyptiana. Ary nanala ny kodian'ny kalesiny izy ka nampahasarotra ny nandehanany. Dia hoy ny Egyptiana, ka handositra ny tavan'ny Israely tsika. Fa Jehovah efa niady amin'ny Egyptiana ho an'ireo. Haleloia. Hiditra ao anatin'ny rano koa. Nilasa koa izany ny Egyptiana efa fantatsika ny tantara. Ka niazakazaka dia nitsofoka tao anatin'ilay tany maina. Vao niditra tao kelikely fotsiny dia nitsoahany Jehovah daholo ny pneu-an'ny kalesy rehetrarehetra. Kropaka amin'izay ny Egyptiana andao hiverina hitsoaka. Andao hitsoaka fa tena Jehovah amin'izay miady amintsika. Tena Jehovah miady amintsika. Fa tsy ny Israely andao tsika hitsoaka hozy izy Jehovah tsy tafatsoaka izany intsony nareo ka. Efa tafiditra lalina. Efa tafiditra lalina. Ho tafiditra lalina koa aneny dia voly. Tsy afaka hitsoaka tsony fa eo no hamonoana ho azy. Eo no hamonoana Jehovah azy. Aleluia. Efa tafiditra lalina nareo izy Jehovah. Tsy afaka maty ny anaranareo tsy tafatsoaka ato anatin'ity rano ity izany tsony. Iza mitenanao hoe milingilingy eo. Iza nareo ndana mitsofoka ao koa. Tsy natao anareo io ranomasina misokatra io. Fa natao an'ny zanak'Israely. Fa ny anareo ranomasina mikatona ny natao anareo. Ny Egyptiana ranomasina mikatona ny natao anazy. Haleloia. Any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Any Jehovah ny ranomasina. Nga io voasoratra aminareo hozy izy Jehovah. Nga io titre borné aminareo hozy Jehovah. Ranomasina anay io. Anay io. Haleloia. An'Andriamanitra io. Azon'Andriamanitra baikona ny zavatra rehetra amonjenanao. Tafiditra lalina. Tsy afaka nitsoaka tsony ny devoly. Tsy afaka nitsoaka tsony ny Egypta sy ny farao. Ny eritreritra nitsoaka ihany fa ka. Ary le izy mahafinaritra. Nataon'Andriamanitra niaiky mihitsy aloha izay vao nivonoany. Izay vao maty tao anaty rano. Niaiky mihitsy aloha.
io ngeny tadiavin'Andriamanitra hoy izy Andriamanitra teny aloha teny mba ho ankalazaina eo amin'ny Egyptianina ny anarako, mba ho ankalazaina ny anarako. Dia io talohan'ny nafatesany talohan'ny katonan'ny Damasy anahitsaka fa tena Jehova miady amintsika fa tsy ny Egyptianina. Zay le nandrasako izy Jehova, haleloia, zay le nandrasako zay, ny vavanareo iaiky fa za io, haleloia, iaiky ny devoly havana fa Jehova ny miady aminao, Jehova ny miady ho anao, haleloia, ianao angina fa Jehova ny miady ho anao, ho vaky vava aminao indray ny devoly fa tsy azo atao ninina ianao, hiezaka hitsoka sy handositra izy fa tsy afaka hitsoka izy satria efa lasa lavitra loatra ny nanenjehany anao, lavitra loatra, dia tsy maintsy ho faty izy, tsy maintsy ho resy izy, tsy maintsy ho ringana izy. Dia fantatsika ny tantara rehefa toy izy anafaka vakianao hatrany amin'ny andininy faraka amin'ny telopolo fa teny indray Mose, teny indray Jehova, kapoy amin'izay ny ranomasina, dia nikapohana ny ranomasina, nikatona ny rano, ny fatiny tsingevana sisa no hitan'ny olona. Zay sisa efa avy niaiky, efa avy nanaiky teny ambava ny resy lahatra fa Jehova io, ry havana malala, tianao Andriamanitra, fandresena mezinezina nomen'Andriamanitra anao. Ny zavatra mokile antsika androany, mivoah ao Egypte ianao, mivoah fa miandry anao ny andry-hafa, miandry anao ny andro rahona, miandry anao ny fahagagana, miandry anao ny ranomasina misokatra, haleloia, fa nataonao androany antsika hivoaka ao Egypte. Tsy mahasoa atsika ao, mitsangana kamela fa tsy eto ny fitsarana, fa misy fahanotona mahatonga fandringanana mafy eto, haleloia. Inao fanampahiranao izany tenin'Andriamanitra izany androany, hivavaka amin'izao fotoana izao dia atsika hisaotra an'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra tsika. Raha mbola misy dingana azonao atao, hivoahanao any Egypte indray androany dia ataovy. Raha mbola misy azonao atao analaviranao any Egypte dia ataovy. Fa arakaraky ny analaviranao any Egypte no analaviranao ny loza, analaviranao ny fandringanana, analaviranao ny teritoaran'ny devoly, andehananao bebe kokoa, androsoanao bebe kokoa makany amin'ny teritoaran'Andriamanitra. Misaotra Jesosy, saotranao zay Jehova Andriamanitra ny amin'ny teninao androany. Mankasitraka Jehova fa sambatra izay manana anao, sambatra izay Andriamanitra, ny teninao ange ny ankinanay, izany teninao izany ange Andriamanitra mahatonga anay mahery, mahatonga anay tsy matavatra eto amin'ity zao tontolo izao ity, ka na dia miazakazaka manenjika mirodorodo manenjika anay aza ny fahavalo Jehova. Movetsy eo anilanay ianao, movetsy efa nandefa ny andro rahona sy ny andry-hafa ianao, henonay tokoa ny firodorodo ny kalesy, hitany masonay tokoa ny sabatra mirantiranty, hitany masonay tokoa Andriamanitra niady eo anoloanay, fa reny rehetrarehetra ireny Jehova efa nampanantenanay ianao, fa izahay angina fa ianao kosa hiady ho anay Andriamanitra. Petraka eo an-tananao indray ny tontolo andronay androany, mety misy olona tena mandalo ady Jehova Andriamanitra, mety tena ohatr' izany mihitsy ny fiainany amin'izao fotoana izao, mety tena mirodorodo ny kalesy, miezaka manenjika azy. Jesosy, afindrao ny toerana misy anay, tario zay fanay masino, tario zay hiala ao Egypte, fa izany ny toerana tsara aminay Jesosy manana. Miala ao zay dia anao avokoa ny fiainanay manontolo, tsy misy ampaham-piainanay mbola ho lalaovin'ny Egyptianina sy ampahorin'ny Egyptianina, fa zato isan-jato Jehova Andriamanitra, anao ny fiainanay. Misaotra Jesosy, ka io ny mpanomponao izay tonga teto indray androany, ianao anay hijery manokana anay tsirairay, hitantana sy hivimina ny fiainanay ianao, ampaheranay ianao Andriamanitra. Nisaorana ianao ny fotoana teto androany tsy tapaka ny fandaharana, voninahitra eo anao Jesosy. Tontolo andronay petraka eo am-pelantananao, itontolonay manontolo ity petraka eo am-pelantananao Jesosy. Tsy hisy na dia vato aza tafitohana ny tongotray androany satria Jehova ny momba anay. Ialo lalana anay ny anjerinao, hitombo manodidina anay hamonjy anay. Aleluia. Misaotra Jehova Andriamanitra. Voninahitra ao anao rehetra. Amen. Izay ny fotoanantsika teto androany mba hireza daholo tsika rehetrarehetra fa n'Andriamanitra ny voninahitra. Io anankiray farana rehefa fanaovantsika veloma dia samy mahery daholo. Aleluia. Amen.
Sabi mo yan to? Sigareta? Kain to pa? Daw-dawan natin tayo siya sa sunod na mailipag siya. Dawa natin ililifuto na sa siya sa sunod na nadyan namin siya sa supang radya mahal sa luparachisa siya nila awin Sina mandang Kristiana Kita sesuciana wanda Naivati jamina wizotuturiza Kisitiana na fanamanda Nino na iseu Nino na acheu Kita sesuciana wanda Simanezi kanyari Ezi solideri animati Simana kifina mabiari sana chi Avela vita mamatuki Jesu banda jamaha Sabura chiza Siamela nawize Jesu tima manda Kristiana Dada nimae Kita disutiana wana Naivati kamina wita kuturiza Izitiana nafana mana Ninu na ise Ninu na aje Matukifa disutiana wana Matukifa disutiana wana Naivati kamina wita kuturiza Izitiana nafana mana Ninu na ise Ninu na aje Matukifa disutiana mana